fitakian'ny paramedy ny zony no samborina lehibe ny syndika ary nitazomina teny amin'ny branche gendarmerie. Mpitondra fanjakana miorooro vao milaza ny tsy mety eto amin'ny firenena ny mpanohitra. Maître Antra Razafy Manatsoa lasa mpanohitra indray no mitondra firenena, ny fanjakana lasa mpanohitra. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ankaravona indray ny tsy diako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity tonga sondrainao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS manasanao ampanajana sy ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Fa nisy ny fampiatsoana mpanao gazety nataon'ny syndicat ny paramède izay tsy mbola nahazo vany mafapo mikasika ny fitakiany zona izy ireo androany teny amin'ny hôpitaly Ashira Ampefloteny. Noporifon'ny ny fitondram-panjakana malagasy tena toerana indray androany fa natao ampirorona ny vahoaka malagasy ny mpitandro filaminana. Aroaro ny fanadihadiana entin'ny miala ranombana teo amin'ny sariny Mateo Prince. Vao maraina dia efa feno polisy, zandary ary miaramila niantrana mambasy teo amin'ny vavahady sy manodidina ny hôpitaly Ashira eny Ampeflo androany. Nanakana ny syndicat paramède izay saika hanao tatitra mikasika ny asan'izy ireo tamin'ireo mpanao gazety ireto mpitandron'ny filaminana ireto. Nosakana tsy navelaniditra tao amin'ity hôpitaly mpanjakana ity ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo rehefa noheverina fa hanao fitokonana. Tsy vitan'izany fa nanano sarotra homan'ny ankabeazan'ireo olona sy fiara izay nitondra sy nitsidika marary ihany koa no niditra tao amin'ity faritry ny hôpitaly ity. Mialohan'ireo rehetra ireo anefa dia efa nisy ny baiko nidina tamin'ny fisamborana ny filohan'ny syndicat tao an-trano ny teny Sabotsy namehana io maraina io tokony tamin'ny fitoratany hoany. Notazonina teny ambobrigadin'ny gendarmerie teny an-toerana io mpitarika io taoriany izay. Saika hitondra ny tatitra araky ny fihaonana tamin'ny ministra Indronisesy, ministra ny fahasalamana io. Tondra tatitra izay satria nandamoka ny fihaonana tamin'ny ministra ny fahasalamana. Dia tonga eto moa izay dia hitanareo reo miaramila polisy gendarme manakatsakana anay reto. Alors que izay tsy grève no ataonay eto fa tatitra ara-syndikaly fotsiny. Ny tsy fantan'zareo solotena fotsiny izay eto paramède eraky Madagasikara manalina amin'ny mahasolotena anay tsy hoe fandrahonana amina basy no anaovana anay eto na tsindry azo lena fa fangatahana ny zoanay zany no nahatonga anay vory eto androany. Nefa nosamborina zao ny président Ralbert taky ny zoanay izay efa ataonay hoe dila ny fotoana nosamboriny ary omena fandrahonana zany. Raha anao tatitra amin'ny mpikambanao anatin'ny syndicat rehetrarehetra era Madagasikara ve izy dia tokony ho samborina miandry aloha izahay fa ndray fepety izay vao tonga amin'ny vakinankaratra izay dia iantsony antenne anay rehetrarehetra dia miakatra amin'ny tsirabe voalohany daholo rehefa paramède ao vakinankaratra. Asa ho samborina koa angambizay amin'izay. Tsy hijanona ny fitakiana raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana amin'ny famalinan'ny fangatahan'izy ireo araka ny nambarany ity solotenan'ny paramède manerana ny nosy ity hatrany. Aza mieritreritra ianareo hoe angataka izay hoe avant ny présidentanay fa ny anay rehefa samborinareo ny présidentanay dia sokafy alalao fonja ampidiro daholo izahay fa zahay tompoko ny zoanay tsy maintsy takinay tsy hoe gendarme sy miaramila mahomenareo andamité andaninareo lazainareo fa sahirana zay natao ministra manko hoe sahirana izy sahirana fanjakana ozy izy amin'izao ka nareo ozy izy omena foana ozy izy fangatahanareo fa any fa miandrinareo. Alors miteny zareo misahirana nefa maninona moa zany reto olona reto nasaina miandry eto. Misy vola zany atao indamizena ho an'ireo olona ireo dia ho an'ilay olona niady ho an'ny Covid izay tonga indray ny réquisition avy any amin'ny ministère fahasalamana nefa hatramin'izay izay nanombohan'io Covid io izay nisany niady tamin'ny premier plan tamin'io fa tsy nahazo na 0 ariary arany nisy hatramin'ireny laingany SG ny ministère reny moa hoe efa nindemizeny izay nefa 0 manatody zany ny zavatra nataony. Dia nanapa-kevitra izahay fa tsy tokony hanao ninina tsony zany zahay ampy zany zay tsindry azo lena zay na fisaorana ary tsy nataon'ny ministra tsy nataondreo fitondrandreo anay paramède manokana tamin'ny ady tamin'ny Covid iny
dia ankehitriny manome réquisition anay indray izy zao no anaovanareo an'ny zoan'ny araka ny mahafirenena demokratika atsika zao no anaovanareo anazy tsy fanajana ny zo maha-olombelona zao ataonareo zao. Ankoatra ny tsy fijeren'ny fitondram-panjakana ny indemnité de réquisition an'ireo paramède dia misedra olana hafa amin'ny tsy fahampian'olona ihany koa izy ireo. Fanamevanana tsotro zao ity asa ity no nandraisany ireto mpiasa ny fahasalamana ireto ny tsy firarahin'ny fitondram-panjakana ny marary azy ireo. Ny mpiasan'ny fahasalamana hainareo tsara amin'izao ny aretina ny valanaretina eto tsy ampy olona mpiasa fahasalamana ka izay no nangatahana 5000 agent de santé zany hoe avy aty amin'ny paramède zany hoe aiza ny poste budgétaire ho an'zareo reo tsy novaliany zareo ny retraité betsaka no miala rehefa tonga ny retraite fa ny recrutena nomena poste budgétaire ny tsy omena fa ny gendarme sy ny polisy any foana ny recrutement ny fanjakana zany fa aty amin'le tena aina voalohany aty amin'ny santé le anavitra ny amin'ny olona tratran'ny valanaretina rehetrarehetra ity indray no tsy niavina. Raha ny fitambaran'ireo paramède manerana ny Madagasikara no resahiny dia mitotaly iray alina ireo bénévole, 7,000 ny mpiasa-panjakana ary 2 alina ireo tsy anasa. Fa tsy miova amin'ny heviny ireo mponina etsy amin'ny fokotany 17 hektara atsimo malona ny fametrahana sy fokotany tsy avy amin'ny vahoaka ny voatra ny rara ankehitriny kanisy ny hetsika nataon'ireo mponina androany aroro ny fanadidina eo amin'ny sary sy rindra-tsariny Andry Rakotomarala. Tsy nionina fotsiny tafimemenomana sy fitabatabana teo anivon'ny birampokotany ny vahoaka ao amin'ny 17 hektara atsimo fa nanangotsony indray androany. Ireto vahoaka ireto dia tsy makasitraka ny fanapahan-kevitry ny lehiben'ny district sy ny préfet amin'ny fanendrena sy fokotany tsy avy amin'ny vahoaka. Eo amin'ny 2 andro zany no nanaovana le sonia dia vonangona sonia maromaro 300 ny fokon'olona dia izy io zany hoentinay eny amin'ny district sy ny préfet tsy manaiky ny olona tena tsy manaiky mihitsy araka le sonia voangonay rehetrarehetra dia mbola hita zany ny fandehan'ny raha sy ny sonia izay mbola ho azonay tsy maintsy fokon'olona ihany tompoko no izay fokon'olona zany no mandray fanapahan-kevitra amin'ny zavatra rehetra ho atao. Mbola mety sonia maro be ihany izay ao aoriana ao dia tsy anaika hatrany farany. Fanakin'ny vahoaka zany eto amin'ny fokotaninay hoe ny vice président ihany aloha no mitondra mandrapatonga ny fifidianana tompoko. Araka izany dia atolotra ny préfet sy ny lehiben'ny district ireo sonia voangana ireo ary andrasana ny toy ny raharaha. Ny vaovao sosialy izay hatrany dia mivoaka sepitra avokoa ireo sehatra rehetra manao fitadiavam-bola amin'ny alalan'ny varotra hani-masaka noho ny fidangan'ny vidim-piainana sy ny fidangan'ny vidin'ny entana izay ilaina amin'ny andavanandro. Anisan'ireo ny taraina vokatry ny fatiantoka ateraka izany ireo mpanao hotely sy ireo mpivarotra hani-masaka eny amin'ny tsenan'ny Soamanatombo eny Anosy eny. Ary ny fanadihadiana entin'ny miala arinombana teo amin'ny sariny Mateo Prince. Mafy ny fiainana ary sarotra ny mitady vola. Io no azo amitsinana ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo mpanao hotely teny amin'ny tsena Soamanatombo teny androany raha nanontaniana mikasika ny fidangan'ny vidim-piainana. Misy fiantraikany avy hatrany amin'ny vola miditra amin'izy ireo ny fiakaran'ny kilao sy ny kapakambary ary ny litatry ny menaka izay ila tsy ho takatry ny fahefa-mividy intsony. Tsy vahaolana nefa ny fampiakarana ny vidin'ny iray lovia amin'ny vary ireo mpivarotra satria 500 ka hatramin'ny 2,000 ariary no efa nahazatra ireo mpanjifa. Tsy maintsy mitady vahaolana hafa izy ireo noho izany ialana amin'ny fatiantoka. Raha nivarotra sy nahalany vary hatramin'ny 100 kapoaka isan'andro ny sasany amin'ireo hotely teo aloha dia zara raha mandrotsaka eo amin'ny 50 kapoaka amin'izao fotoana izao noho ny falafosan'ny vidim-piainana sy ny tsy fisian'ny tsena. Le olona zao rehefa miakatra le prix dia tsy sasady ny olona koa tsy manam-bola. Dia le varina hena kely fotsiny loatra matsapa le fiakarana konge vahoaka. Misy fiainampy misy ny vola miditra. Raha mitondra ray alina mody zao taloha zao lasa 5,000 3,000 sisa. Tena mahatsara mahatiantoka mihitsy indrindra fa raha manao be mpandoatra. 700 ny kapoaka amin'izao nefa ny prix anay tsy misondritra. Dia eo zany zay hoe raha notra prix nefa izay tsy mahalafo dia tsy maintsy mbola miaina an'ilay prix teo aloha zay amin'izao.
sanandro zay matiatika foana sarbo miakatra vary miakatra rehetrarehetra miakatra daholo e mipriana nefa tsy afaka ampiakarina raha vao mapakatra zay dia foloka poka lanay parivony andro dia donc zany varovalina fotsiny hitanay eto dia moty zay raha ohatra zay zao teo aloha mahazo rayal dia zao lasa 5000 ny azonay teo aloha zao vary laninay 20 kilo sanandro zao 20 kilo na 10 farafa malamy betsany zay tsy atao kely le izy amin'le tana lafo manao zay apetipetanay fotsiny zay zay azahoanay tombatra kely fotsiny zany izy zay misongotra be zany ny vary nefa ny eo ihany nefa ahena fotsiny fatavary amidy fa raha vao miakatra io tsy mihinana ny olona fa zara fa malafo zay ny hena mihitsy aloha ny tombatra noarina amin'ny taloha satria le niakatra daholo ny masoko-arena menaka ny MPITONDRA zany niakatra mihitsy amin'izao andro zao sy dia hita voapetra zany le tombatra hoe mahavelona fotsiny izy taloha zany mba misy ainana taloha raha oharina amin'izao fotoana zao miovaova zany arakaraka le mandray le vola ny olona dia misakafo ako misesisesy misy isa mandeha foana maraina fanibonialy fa rehefa fotoana sy fanan'olona vola tsy raha idraika ny olona miditra eo. Mitovy avokoa ny entaentan'ireo mpanao hôtely dia ny andraisan'ny fitondram-panjakana fepetra fitsinjovana sosialim-bahoaka izay mampitaraina ny olon-drehetra amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao. Le vary le menaka mba tokony mba ampidiny fanjakana fa reo nefa ny tena ilaina amin'ilay hôtely nefa le izy tena miakatra be isan'andro isan'andro. Ny vaovao malaza maneran-tany kosa no tsika maneho ny fiarahana amin'ity hariva ity. Mbola manjakazaka tanteraka ny valanaretina coronavirus any ivelany any amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny la Frantsa manokana izao dia nisy indray ny fepetra vaovao izay noraisin'ny mpitondra fanjakana any an-toerana ho fisorohana hatrany ny fianaky ity valanaretina ity. Rao no fanadihadiana entin'ny zavandremaefa teo amin'ny sariny Manoa Randriamalala. Ansoroana tsara ho ny Prime Ministre Frantsay Jean Castex ny mety hiverenana indray amin'ny fihibohana tanteraka. Tao anatin'ny fanambarana omaly no nilazany fa hikatona ny sisy tany ao la Frantsa manomboka rahampitso alahady. Indrindra ho an'ireo firenena tsy ao anatin'ny vondrana Eoropeanina raha tsy misy antony manokana sy mazava tsara. Ho an'ireo olona ao amin'ny firenena Eoropeanina kosa dia tsy maintsy mahavita test PCR avokoa izay vao afaka miditra sy mivoaka ny la Frantsa. Fepetra izay efa nanakery nanomboka teo ho an'ny fitaterana andranomasina sy anabakabaka izay tokony hitarina amin'ny fitaterana an-tanety ho hiatrany ny fanazavana. Mbola tsy tapa-kevitra ny roso amin'ny fihibohana fanoteliny aloha izany ny ao la Frantsa na dia efa misy aza ny fanakatona ny fanjakana vonjy-maika ireo tranombarotra lehibe sasany ao an-toerana ho fisorohana hatrany ny valanaretina. Omalaizo moa dia nahatratra 3 alina ny tranga vaovao tao la Frantsa ary 713 ireo namony ainy. Hiditra tanatin'ny vaovaon'ny politika kosa indray isika manomboka eto. Mafana ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Androany moa dia nitondra fanazavana sy nitondra ny heviny ihany koa manoloana izay toedra raha politika izay ny filohan'ny anteny merandolona teo aloha dia tsy iza izany fa Andriamatoa Rivo Rakotovao. Arao ny fanadihadiana teo amin'ny sary sy rindran-tsarin'ny Andry Rakotomalala. Nampiasain'ny mpitondra fanjakana sy ny mpomba azy avokoa ny fanaratsiana rehetra ny antoko-panohitra vao nipoitra ny marina rehetra teto anivon'ny firenena. Nanomboka tamin'ny famoahana ireo loholona ny valin'ny fanadihadiana nataony dia tsapa sy nanomboka sy hita taratra ny tsy fahazakany mpitondra fanjakana sy ny mpomba azy ny demokrasia. Tampina tsy nanakavany intsony izy ireo taorian'ny famoahany solombavam-baoaka sy ny mpanao politika ny tena marina rehetra teto amin'ny firenena. Nitsikafina ny tena marina ka fanaratsiana sy faniriko faty sisa no hita ny mpitondra fanjakana amalina izany. Ka reny amiko le mihoatra reny tsy politika. Tokony samy joro daholo na mpanohatra na mpomba na inona fa tsy zany ny atao politika. Raha nozon'olona ho faty ny atao politika dia zany dia tsy mpanao politika. Mino fa be da be tsika tsy mpanao politika raha zany. Tsy mitovy hevitra mingahy any radiolina dia lazaiko hoe misy hevitra tsy tovizatsika. Misy politika tsy tovizatsika amin'ny zavatra izay atao. Ianao nefa no mitondra dia mijery zay ka rehefa hitanay hoe tsy mifanojo amin'ny tena filan'ny vahoaka izy dia miteny zany. Dia miteny foana moa ny fitondram-panjakana hoe manozongozana inona kay fa fitondram-panjakana angamba mipetra-potsiny eo izy io vao kian'ny olona amin'ny zavatra tazany any amin'ny fiarahamonina dia manozongozana ny fitondram-panjakana nareo. Ny fanjakana tsy mahafototra no vao misy ny fanakianana amin'ny zavatra misy dia etretina fa fanakorontanana foana ary fa telo lehibe amiko dia ozy hoe vahoaka nefa matotra e. Avelao ny vahoaka eno zavatra maro lafy.
fa le volazareo teo zao no mihoatra raha ny olona anozon'olona faty manompa olona ara-pirazana na ara-piaviana sy ara-pinoana zany a tokony tonga de mijoro ny fanjakana am'zany na iza saziny fanjakana zany tsy fahalalahana zany fa raha faneho-kevitra hoe ahoana kosa ary ohatra ty vidim-piainana miakatra be ty aizy isika ahoany ty fambolena am'ty taony ty toatrany tsy misy vahaolana maritra resahana zany kosa ve dinadevitra de raha sanatry raha mivory ve ny olona any amin'ny sehatra asa zay misy azy ohatra ny fitsaboana maneho ny heviny ny paramedy ary raha maneho ny heviny akalalahany izy mampiantso mpanao gazety izy tsy mampikomy ny olona kory izy fahalalahany zany ka anatin'ny constitution antsika zany zay nolazaiko hoe lasa vira virain'ny olona tena tsy mpanao politika ny politika ny fotoana zao mila mandiny tena araka izany ny mpitondra fanjakana sy ny mpomba azy manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ngamo voarara ny fivoriana efa mahazo anarana fa maninona nisaky nisy fivoriana de tena lasa ohatrany hoe injery Madagasikara vo maheny olona hoe nde ivory mitarika amin'ny olona mba heniny heviny aneho hevitra le olona de mamiantso ny olona heniny heviny de fa iny lay isika mpitondra fa mieritreritra foana fa ho fanaporontanana io fahaonganam-panjakana io mba jereo ihany eran'izao tontolo zao hoe tsika ve de hitovy amin'ireo firenena ratsana dimy sisa natiny ty ratsan-tanako dimy ty sisa manao an'izany fomba fihetsika zany hoe vao mahita mpanohatra miantso olona heno azy heniny heviny a de fa misambotra de fa mampitahotra de fa mampiasa hery mpamiretana tena firenena vitsy a tsy mafeno an'ty ratsan-tanako dimy ty tso sisa manao an'izany eran'izao tontolo zao a fa mamelan'ny olona maneho ny heviny ao anatin'ny ara-dalàna raha araka ny fanazavan'ireo solombavamboaka sy ny mpanao politika ao anatin'ny miara-manonja dia efa nanamafy izy ireo fa vonona ny hiatrika izay fanaratsiana maro samihafa noho ny fitiavan-tanindrazana fa ivaly ny voalohan'ny volana febroary ho avy izao ny valin'ilay fitsarana momba n'ilay raharaha volamenatratra tany Afrika Atsimo iny omaly dia fantatra fa mitombo indray ny isan'ireo olona izay karohana izay ivena fa mety ho voraroy amin'ity raharaha ity arao ny fanadihadiana entin'ny Javandriamaefa teo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Ny tombo fito indray ireo olona karohina momba n'ilay raharaha volamena telo amin'ny fitopolo faingo dimy kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Ny mahagaga amin'ity raharaha ity dia ny fahanginan'ny fitondram-panjakana malagasy. Tsy mbola fantatra mazava raha teo ny tena domikotrika ity raharaha ity ka ireo madinika ihany no tratra farany. Reny zany amiko ny mampiseho fa misy tambazotra lehibe eto amin'ny firenena. Ny azy zany tena mampahirana maro mety misy tompona andraikitra tsy majinika fa sotro teny hoe majinika noho ny andraikiny noho ny asany a dia mety lasa anatin'ny fanadihadiana izy. Fa ny azy zany tena manirana hoe maninona anatin'izao fotoana sarotra mahantra ny vahoaka no misy any tokony olona zany eny ambadimbadika any tsy zana hainao ny havitan'izany amoaka volamena efa 70 kilao mahery zany ka eo ny fanjakana hoa tsy tokony zazo raha mitendro ady io zay hoe ore olona ataovy tsara ataovy mangarararaka zay tokony izy eo amin'ny fanajanany tsy ambaratelon'ny fitsarana fa ataovy mangarahara ary mba jerevo satria tsy volamena ny tsipinina teny alakely akory iny fa aloha ivoaka ny tena marina amin'izay ny olona fa lasa mieritreritra ny olona hoe lay pilote ve lay ACM ve sy ny sisa tsy fantatro za tsy hiditra za tsy pitsara tsy mpanao famotorana akory tsy hiditra amin'izay misy namany reny a malahelo anao maha-olombelona mahita azy misy namana zanaka kely amin'ny asa mandrarahany zay ny andraikitra zay za tsy pitsara fa ny akosa ty le hoe arovana tsy miteny miaro fa lay fieritretan'ny fanjakana hoe raha vao miteny ny olona mitsikoroka ny olona ho aiza ny tena marina de averinareo fa fanjakana nga misy dirany amin'io andraikitra ao zany ataon'ny olona tantely afadrafitra ve ny reny eto amin'ity firenena ity de ny fanjakana mialala fotsiny zay ny any tsy eketo mihitsy ka ozy hoe alao mba ivoaka eo aloha ny tratra eo de aloha ivoaka efa nisy ny tratra ny doalina taloha afinaritra zany fa maninona tamin'ity izy lasa maninona ianao ny tonga de miaro tena maninona ianao ny tonga de manalanala hoe zareo retsy io fa tsy zay adidinao fanjakana zany ohatra ny tena antsika teo hoe lafo ny vidina fanafody
anao zany de iteny fotsiny hoe zay ngapivarotra farafoty andraikitra zay ny responsabilité anao ravany areny atao amin'ny firenena misy jolay eto mandravany areny aizy fanjakana mitodika any Afrika Atsimo indray araka zany ny mason'izao tontolo zao sy ny malagasy ary samy manantena ny voan'ny tena marina. Famalona indrindra ny toedrara politika misy eto Madagasikara dia solombavam-bahoaka iray ihany koa androany ny nitondra ny fomba fijeriny malona izany. Njavandre maefa teo amin'ny sariny Manoa Randriamalala. Mezaka mafy avy amin'ny fitondram-panjakana mamono afa amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Atao avokoa ny fomba rehetra hitana anaratsina ireo mpikambana avy amin'ny antoko-panohitra. Tonga hatrany amin'ny fanozonana ho faty ny filomaran-karavalo manana mihitsy aza izany. Ny zava-misy dia mivadika tanteraka ny rasa eto amin'ny firenena. Hany ka ny mpanohitra indray ity no atahorana mafy izay nolazaina fa vitsy anisa. Le saresio nge zany zay zany mametraka foana hoe lasa le mpanohitra no toerina amin'izao ary lasa mitsombadika mihitsy le rasa hoe lasa ohatran'izay no mitondra dia le mpitondra ny lasa mpanohitra. Zavatra tsy fahita eran-tany zany ary raha miteny foana hoe tany demokratika dia matatsikera na filoham-pirenena ianao na prime ministre ianao na ministre ianao fa rehefa mitondra ianao mila matatsikera ary mandray lesona ary mihaino manitsy ny tokony ho ataonao fa tsy hoe mamaly bontana amin'ny zavatra ohatr'ireny dia ateniko foana hoe olona tsy manana ny toerana misy anazy tsy manana asiny misy anazy ny olona manao an'ireny ary teneniko koa hoe any anaty compte fako compte fake fa compte fako olona fakofakon'olona zany le izy dia izay le image aseho amin'ilay fitondrana. Fa solombavam-bahoaka iray ihany koa androany ny nitondra ny heviny mahalona ny vahaolana izay naroso ny mpitondra fanjakana mikasika ny fiakarany vidim-bary eto Madagasikara. Mbola Njavandria Maefa sy Andry Rakotomalala Atrany no mitondra ny fanadihadiana. Fanafarana vara avy any ivelany no vahaolana naroso ny fitondram-panjakana mikasika ny olona ny vidim-bary eto amintsika. Jifaina amin'ny vidiny 500 ariary ny iray kilao ary 500 ariary ny iray kapoaka. Vofetra ihany nefa ny azo tsy fainisa tokantrano anatin'ny herinandro. Ho an'ny solombavam-bahoaka Roday Rakotomanjato dia vahaolana mety hiteraka olana indray izy zava-misy izao. Zay zany afatra zay zany mitedi-piasa amin'ny fitondrana. Anafatra vary izy dia 5 kilao isan-kerinandro omena an'ilay vahoaka. Firy le vahoaka. Satria raha mihina zany le izy raha ohatra fotsiny vola fanampiana avy any ivelany teo anie be dia be ihany betsaka mihitsy fa tsy ihany nefa tsy tonga any amin'izay nalehany ireny. Zay mipaikady tonga dia fantatra le paika zany hoe aiza mihina aleo fahateo varon'ireo sanatria mivava varon'ireo tantsara ireo clientsika ireo amin'ilay vary mora sy ireo mihodina ny saosika aleo lazaina zay zany marina. Reo zany vidy vary daholo vahoaka inona no hoaniny omena amin'ilay vary aty ve 5 kilao ataovy le calcul raha iny ny totalim-barina faranao tsy mahavita adolo mena an'io. Ny mahagaga dia ny fanoloana ny kapoakam-bary no mamaika ny fitondram-panjakana. Le hoan'ilay vahoaka tsy misy. Le vahoaka efa manomboka taona miakatra hoe sao dia misy karama isan'andro Antananarivo misy miteny an'izany zay tsaratsara karantsy ihany mampakatra an'ireo hiakatra aty ny aty tsisy hoanina fa matory eny amin'ny arabe ny ankabetsahana. Le atano mitady vary fa le vary eny takan'io satria atao 4 arivo ny sarakatsa. Mba misy ihany mpanankarama reny mba mafaka mividy fa tsy le vidanana mihitsy ny tsisy. Hoakoarinao any amin'ny vary no ampidininy vary any amin'ny kapoaka no amboarinareo za reto oria reto so dia mba zavatra hafa mihitsy nitonareo fireneny ity fa tsy izy tsony. Dia fanadihadiana koa ry tompolasy sy tompoko vavy netiko manakatana ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana koa ny mpanao gazety sy ny teknisianina niara-ny salahy ka nanatotosa izao fampalalam-baovao izao samy io samy tsara ry tompolasy sy tompoko vavy.